fanavozana manontolo ny lisitra sy registre fifidianana hoentitra ny seni manoloana ireo mety ho fandrika an-dalàna. VIH sida manodidina ny 9 alina ireo malagasy mitondra ny tsimikaretina mila amafisina ny fisoroana sy ny fitsaboana eto Madagasikara. Fionan'izy telo ny rahalahy teny Avoloha dingana iray izorana amin'ny fitoniana ara-politika sy ny fikonan-doha hoy ny mpanao politika. Manatra ny fiaravana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny fanavozana ny kolonely Randrianirina Mikael sy ireo filoham-pirenena teo aloha vao fidim-bahoaka dia ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Irina Rapiana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha omaly tolakandro. Raha ny vaovao azo dia ny fanombohana ny fikonan-doham-pirenena sy ny fampiresahana ara-politika no loha hevitra lehibe no dinihana nandritra ny fionana. No ny tsy fisian'ny rafitra conseil constitutionnel dia ity fionana ity no ny fampidinihana sy ny fanakalozana momba ny raharam-pirenena eo amin'ireo mpitondra sy mpisehatra politika mba hitadiavana vahaolana iombonana ho tombotsoan'ny firenena ka ao anatin'izany ny momba ny rafitra sy ny fitantanana ny firenena ny fanamafisana ny androm-panjakana. Naharitra ora maro ny fionana izay nizotra tamin'ny piralaina sy tao anatin'ny fifanajana ary nifantoka tamin'ny fikatsahana ny tombotsoa iombonana ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Manodidina indrindra izay vaovao izay dia ilaina ny fampiresahana sy ny firaisan-kina manoloana ireo fanamby izay hiatrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Rariny ny fisian'ny fionana teo amin'ny filohan'ny fanavozana sy ireo filoham-pirenena vao fidim-bahoaka teo aloha hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika mety ho dingana makany amin'ny famerenana ny fitoniana ara-politika sy ny fanomanana ny fikonan-doham-pirenena ny fionana omaly raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Narcisy Karazafy sy ny Aritanjona no mitatitra ny antsipriam-baovao. Manana olana ny firenena ary azo adika ho fionana strategjika ny fionana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrianirina Mikael sy ireo filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy Rajaonarimampianina Hery hoy ny mpanao politika Randrianirina Ignace raha mitondra ny heviny manoloana iny fionana omaly iny. No tsy ahiviny ny fanambarany SADC sy ny vondrona Afrikana na nasongadina ny mazava-dehibe ny fametrahana ny dingana ho fifampidiniana ara-politika, lara-pamehana ny famerenana ny fitoniana eto amin'ny firenena sy ny fahalamafisana ny fitoniana ara-politika ary heverina ho dingana hirosoana amin'izany ireny fionandreny sy hirosoana ihany koa amin'ny fanatanterahana ny fikonan-doham-pirenena raha ny fanazavana. Fijerevako azy aloha zany mikasika an'ilay fionana nataon'ny PRRM zany. Niaraka tamin'ny président Rajaonarimampianina sy président Ravalomanana Marc misy dikan'ireny satria tsy maintsy alamy maloha ny firenena, tsy maintsy misy ny apaisement politika. Inona ny apaisement politika? Dia mirosontsika amin'ny fandaminana ny processus de dialogue politique aloha. Eo ny fiangonana ny FFKM zany miezaka manao ny fandaminana rehetra misy eto amin'ny firenentsika zany. Io koa zahay mpanao politika miezaka ihany koa mandamina an'izay heverina fa isin'ny filaminana eto amintsika zany. Samy manana ny fahaiza-manaony na ny filoha Ravalomanana Marc na ny filoha Rajaonarimampianina Hery dingana iray izorana amin'ny fampihavana amin'ny pirenena tena izy ny sary hita omaly kosa ny mpanao politika Christian Taber ka mila tohizana indrindra fa ny fifanomezan-tanana avy amin'ireo filoha teo aloha entina manarina ny firenena. Tamin'ny andron'ny filoha Rajaonarimampianina ne ka chef de région ny filoha Rajaonarimampianina tany amin'ny faritra Androy ny filoha PRRM androany. Donc le fa mifakafantatra daholo izy telo lahy reo. Ny ary ny fionanjareo reo tsy voandroany fa matetika ihany refa ankasety izy ny vazaha ka ny fionana zany naseho ampabimaso ary misy lecture maromaro tao
Isaoran'izy doyen aloha zany ny filoha Ravalomanana sy ny filoha Jonor Mampianina nanome tanana mivantana hitan'ny masim-bahoaka zay fampiresahana zay mba hisiny stabilité hoa samy nanana ny crédibilité regny tamin'izy nitondra ka ny fiveregnan'izy telo la mivitrany mitsatrany eo zany hitany mpamasy vola de fa zavatra tsara koa zany zay eto de manao antsoava aminareo telo la aza magnekapedin'olo fa efa tsara io lalagna ombanareo raha misy ny malentendu izy ny vazana ny resaka tsy azo azy mampiazo azy da mifagnasova da mifampiresaka hoe ôrô ino ty rô zandrilahy ino ty zokolahy teboka iray efa nangatahany vahoaka malagasy ny fionana toy ireny ary zava-dehibe ny fifanakalozana traikefa amin'ny filoha teo aloha sy ny amperinasa ho tombontsoa ambonin'ny firenena ho ny mpanaraka raharam-pirenena tsy azo heverina ny rosoana amin'ny fikonandoam-pirenena raha tsy nisy ny fionana iny izay pirofo mazava fa afaka mifampiresaka tsara ireo filohampirenena teo aloha izay samy filoha anantoko sy ny filoha mitantana ankehitriny amiko zava-dehibe reny zavatra nataon'ny filohampanjakana nampiantso androzoko be teo aloha mpitondra satria ilaina reny tombontsoa ambonin'ny firenena satria mety maro zavatra tsy fantatra ka raha reny sitsiny raha nangataka ny ona sy ny fampiresaka amin'ireo filohampanjakana teo aloha reo ny filohampanjakana amin'izay fotoana zao satria tombontsoa ambonin'ny firenena mitadiavintsika ahoana sona moa ny afatsika hevitra fa ny hery velona sy ny vondro politika rehetrarehetra hiara idinika nefa ny filohampanjakana teo aloha zay akabeaza zareo filohany antoko tsy fampiresaka akory tena nisan'ny satatra idirantsika makany amin'izany concertation nationale zany ny fampiresahandreo ray aman-dreny olobe eto amin'ny firenena indrindra ireo olona mpitondra taloha ny aona teny amin'ny lapam-panjakana hiavoloha ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrenirina sy ireo filohampirenena teo aloha voafidim-bahoaka Ravalomanana Marka sy Jonor Mampianina Hery nifantoka tamin'ny fanombohan'ny dingana ho amin'ny fikonandoham-pirenena sy ny fifampiresahana ara-politika ny fionana izay natao ny fanakalozana hevitra momba ny raharam-pirenena sy tadiavana vahaolana manoloana ireo fanampy sendray ny Madagasikara. Izany amin'iny fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika iverina amin'ny anarany hoe Air Madagascar ny kompania pirenena amin'ny sanany fitaterana anabakabaka araka ny fanazavany tale generaly ity kompania ity izay navadika ho Madagascar Airlines taoriny fatiantoka ny taona 2024 ny taona 2024 kosa no nahazo ny taratasy fahazahoan-dalana na ny AOC sy ny licence d'exploitation ny Madagascar Airlines ka afaka niasa tamin'ny anarany manokany ny antsipriany izay rindra tsara ny Mathieu Prince no hitaterina izay vaovao izay. Marika ny fiandrianam-pirenena sy fomba iray ampisongadinana ny marika malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny famerenana ny anaran'ny kompania pirenena misana ny zotra anabakabaka ho Air Madagascar. Anisan'ny paikady fanarenana sy fanatsarana ny asan'ny kompania ny famerenana ireo sidina iraisam-pirenena. Ao anatin'izany ny fanokafana indray ny zotra Antananarivo Marseille, Antananarivo Nguazou ary Madagascar sy Comore izay iverina isidina indroa isan-kerinandro raha ny vaovao azo. Ity zotra ity izay nijanona nandritra ny vanim-potoana ny valanaretina Covid-19 ary ankehitriny dia averina indray ho fanamafisana ny fifandraisana sy ny fanakalozana eo amin'ireo nosy sy rotonta. Ireo fanapahan-kevitra ireo dia tafiditra ao anatin'ny ezaka anarenana sy ampandrosoana ny kompania nasionaly sady mikendry ny anamafisana ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka iraisam-pirenena. Raha iverenana tantara dia niatrika olana rabola sy ara-pitantanana nandritra ny taona maro ny Air Madagascar. Ny sedra fatiantoka ny Air Madagascar, ny savovona koa ny trosany, ary voamaika ny aratsy ny toedra raha nandritra ny valanaretina Covid-19 izay nampiatona ny ankamaroany ireo sidina iraisam-pirenena. Ho setrin'izany dia napetraka ny drafitra fanarenana ny orinasa. Tao anatin'izany no nananganana ny Madagascar Airlines ho fanombohana vaovao sy anamafisana ny fanavaozana ny fitantanana ary ny kalitao ny tolotra. Tafiditra tao anatin'izany ihany koa ny fampiresana ny asan'ny Air Madagascar sy ny rantsany tsaradi ho kompania tokana. Ankehitriny kosa araka ny fanazavany tale generaly dia averina amin'ny anaran'ny Air Madagascar ny kompania pitaterana anabakabaka malagasy. Mariky ny fiandrianam-pirenena izany ary natao ampisongadina ny marika malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Everina fa itoy ny ezaka fanarenana sy fanatsarana ny orinasa indrindra amin'ny famerenana ireo zotra iraisam-pirenena sy fanamafisana ny kalitaon'ny tolotra ho an'ny mpandeha amin'izao fiverenany Air Madagascar izao.
Vaovao makasika ny orinasa Jirama kosa indray dia ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo tompon'andraikitra ahitana ny tena antony nitarika ny famaizana antranga atao amin'ny tobam-pamokarana herinaratra HCFF na Harry Fraise and Company atao ambohimanambola ny alahady lasa teo izay niteraka fahatam-panjiro faobe teto Antananarivo nandritra ny adiny iray raha ny vohitra izany nandritra ny fitsidiana ifotony nataon'ny vomiera parlementaire mpanao fanadihadiana momba ny orinasa Jirama eo anivony anteny miram-pirenena teny amin'ny tobam-pamokarana herinaratra ny Jirama teny ambohimanambola Androany raha ny fanazavana tobam-pamokarana nampiasain'ny HCFF teo aloha efa nisy efa tsy niasa intsony no nirehitra io raha ny fanazavana hatrany tato-baovao ny Andro Miaratina sasana tsara ny tahiriny aina. Ny sesesy ireo tranga niteraka fahatapanjiro teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo taorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny herinandro lasa teo ho ny teo anivon'ny Jirama. Niteraka hevitra maro ary nametraka ny aiainy ny Jirama na dia ho aza ny fidinana ny renirano amin'izao vanim-potoana ny mahintany izao. Ankoatra ny fibanany fiarabe iray, ny lalany idiran'ireo camion citerne ao amin'ny taky Jirama Ambohimanambola nandritra ny 420 ora. Nambara ho anto ny fahatapanjiro ny firetana atao amin'ny tobam-pamokarana herinaratra HCFF Ambohimanambola. Fifehizana ny afo tsy hitatra no natao ny alahady lasa teo ka tsy maintsy najanona ny tobam-pamokarana teny an-toerana ho ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra teny an-toerana androany. Tsy mbola voafaritra mazava ny tena antony ny firetana ho ny fanamafisana na dia efa nisy aza ny tatitra fohy azo ka mbola andrasana ny valiny tena mazava. Ny nateraka le fipoahana moa zany misy hevitra be da be koa fa raha ny ankety efa nataon'ny gendarmerie teto dia nisy fipoahana tetỳ amin'ny manodidina zany tamin'io alahady alina io dia rehefa avy nisy fipoahana dia nisy tselatselatra be teto amin'ity sous-station ty dia niaraka tamin'izay nisy firetana tato anatin'ny centrale tato anatin'ny sous-station ny Henri Fraise ny nahatonga azy mbola eo mpanaovana fanadihadiana. Tobam-pamokarany orinasa Henri Fraise and Company teo aloha efa tsy miasa intsony noho nyrehatra na izany aza anefa mbola misy disjoncteur miasa manome angofo sy manazava ny an-toerana ao. Ny valin'ny fanadihadiana araka izany no hamaritra ny tena antony nitarika ny famaizana saingy ny azo antoka amin'ny tompony andraikitra dia tsy misy fiantraikany amin'ny mpanjifa izany. Tsy misy satria izy ty centrale tsy miasa intsony ohatrany hoe client zany zao ny Henri Fraise amin'izao tsy hoe ohatrany hoe client fa client izahay manana transformateur alimenter ny réseau dia tsy misy fiantraikany satria izahay tsy mamorona jiro eto amin'ny centrale Ambohimanambola intsony. Izay le fanadihadiana mandeha satria izy relation de cause à effet hoe nisy surtension dia mahita aty dia lasa nisy surtension indray mety nihodikodina teo fa tsy afaka amin'ny teny ofisialy tsika ankehitriny hoe inona ny tena nahatonga azy fa izay le tsy maintsy anaovana ny fanadihadiana dia efa perinasa ny teknisianina manampahaizana momba an'izay. Mametraka ny aiainy manoloana ireo tranga ireo ny voamiera parlementaire mpanao fanadihadiana momba ny orinasa Jirama eo anivon'ny anteny miram-pirenena ka nidina ifotony nijery zavanisy teny amin'ny tobam-pamokarana herinaratra Jirama Ambohimanambola androany. Tsikaritra ho izy ireo tao anatin'ny roa herinandro nanaovan'ny voamiera ny fanadihadiana fa misy fifanarana sasantsasany everina ho tsy niary oraka ny tokony ho izy ny tombontsoany fanjakana ny Jirama ary ny vahoaka malagasy ka tsy maintsy ilana ny fanamarinana eny fotony mba ahafahan'ny voamiera manangona vaovao marina sy mampafantatra ny vahoaka ny tena zava-misy sady maneho fanohanana sy firaisan-kina amin'ny fahefanapana tanteraka izay tompony andraikitra mivantana. No mafisiny ity voamiera ity fa ilaina ny fahasahiana, ny fahavononana ary ny fanapahan-kevitra mba ahafana manatanteraka ireo fanavaozana ilaina ho tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Taorian'ny fitsidiana teny Ambohimanambola dia niona tamin'ny fitsarana momba ny konto teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny voamiera parlementaire mpanadiady ny orinasa Jirama androany. Fa niaingany azo an'i Egypta androany 18 Jolay ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Michael Randrinirina sy ny vadiny ary ireo délégation miaraka aminy. Fitsidiana ara-panjakana mikendry ny anamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Egypta no fotodi raha ny fanazavana rindra tsara ny Mathieu Francis no hitaterana izay vaovao izay. Anisan'ny fotoana manandanja amin'ny fitsidiana any Egypta ny fionan'ny filohan'ny fanavaozana sy ny filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi. Kasaina ihany koa ny anaovana sy ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro izay ampiroborobo ny fifandraisana sy hitondra tombotsoa ny firenena rotonta raha ny fanazavana. Tsy mbola ny tanteraka fa ny fiaraha-miasa amin'ny samy firenena afrikanina no
no ino kokoa fa navitra ny firenena afrikanina dia ho an'ny Egypte amaly ny fanasany Andriamatoa Al-Sisi président l'Egypte miaraka amina ministra vitsivitsy dia mety hisy contrat maromaro kosoniafina kinon'Andriamanitra. Antenaina fa hitondra vokatra amin'ny fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomatika sy ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Egypte ity fitsidiana ara-panjakana ity. Vao avy eo anivo ny voamera maleo tena amsana ny fifidianana kosana ny CENI dia nanomboka androany ny fanavozana manontolo ny lista sy ny registre-pifidianana manerana ny Madagasikara. Ankoatra ny fisoratana anarana amin'ny alalan'ny fitaovana nomerika mandray ireo mpisoratra anarana eny amin'ny Bureau Fokotany sy ny boriboritany ihany koa ny CENI. Tanjona ny azahoana olo-pirenena rehetra misoratra anarana ao anatin'ny mangarahara ny fahombiazana ary ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy sy ny registre-pifidianana hoy ny fanazavana 13 ka hatramin'ny 14 tapitrisa ireo olon-kendrena ho tafiditra ao anatin'ny lisitra izay tena voasoratra ara-dalàna ho ampifidy. Mitaky fiaraha-miasa sy fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra indrindra ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena ny fanaraha-maso ny lisitry-pifidianana mba tsy ho tompon-daka amin'ny fanakianana fotsiny rehefa misy ny fifidianana hoy ny teo anivo ny CENI. Tato-baovao ny Andro Miaratina sary sindratsary ny tahiriny aina. André fepetra manokana ro sarotiny CENI manomboka izao itoroka sy hitondry ny anivon'ny fitsarana mba hosazina ny olona rehetra manao osika amin'ny fandrafetana ny lisitra sy ny registre-pifidianana ho ny filohany androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanavozana manontolo ny lisitry-pifidianana. Lasa zary kolotsainy malagasy ny tsy fanaran-dalàna ho ity eriraka Antananarivo. Dia efa mampitandrina izay fa tsy fanaran-dalàna ary mampigadra ary mahavery ny fandikan-dalàna atao amin'ny fandrafetana ny lisitry-pifidianana. Zany hoe ny finiavana isoratra indroa na imbetsaka ao anatin'ny lisitry-pifidianana dia mampigadra fandikan-dalàna ary mahavery ny fiezahana manao kolikoly ka apiditra anaran'olona zay tsy tokony ho tafiditra anatin'ny lisitry-pifidianana ao anatin'ny lisitra dia fandikan-dalàna mampigadra ary mahavery ny fanatsoahana ny anaran'ny olona na tsy fanoratana ny anaran'ny olona zay tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisitra dia fandikan-dalàna mampigadra ary mahavery ka ny CENI dia tsy hijanona amin'izao fa raha mahatratra zay zany lehiben'ny Fokotany ohatra na filohan'ny CENI any amin'ny district na any amin'ny commune ka manao fampidirana mpifidy matoto na inscription na électeur fictif dia itory izay. Tsy vita misoratra anarana fa manana didiny rehetra anara-masony lisitra. Entanina manokana amin'izany ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena andray andraikitra mba tsy ho tompon-daka amin'ny fanakianana fotsiny rehefa misy ny fifidianana ho ny filohan'ny CENI. Aoka samy andrainy andraikiny ny rehetra ary aoka samy tsarainy tantara amin'izay fandraisany andraikiny avy ny tsirairay avy. Ny arahantsika nahita fa isaky ny manao fifidianana dia tompon-daka ny fanakianana ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Tompon-daka ny fanakianana kanefa tsy tompon-daka ny fandraisana andraikitra. Dia miangavy anareo mpanao gazety mba anara-maso any amin'ny Fokotany zay akaiky anareo any. Tonga mandray anjara sy mandray andraikitra ao anatin'ilay komity mpanao fanisana mpifidy eny amin'ny Fokotany eny fotony vea ireo mpanao politika sy ireo firaisamonim-pirenena ireo. Dia aoka ianareo no hitsara satria zahay dia efa nanentana, zahay dia efa namory, zahay dia efa nangataka sy ny angavy hoe aoka re mba hifanometana antsika ary omena lalana sy angaviana ary angatahana mihitsy ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena mba hiditra ao anatin'io komity mpanao fanisana mpifidy eny fotony io ary omena fahefana feno mihitsy ry zareo. Ankoatra io nanamafy ny teo anivon'ny CENI fa misy ny olana eny anivon'ny Fokotany manoloana ny fanendreny ireo Fokotany amin'ny toerana sasany. Manoloan'izany tsy maintsy noraisina ny fanapahan-kevitra amin'ny fanendrena olona hitarika ny voamera eny fotony. Sarotra ny ilazana ny hoe milamina ny eny anivon'ny Fokotany. Raha manerana ny nosy dia mbola misy tokoa ny fanendrena lehiben'ny Fokotany sy tanteraka. Misy ny Fokotany tsy mbola manana filoha-pokotany. Misy ireo filoha-pokotany voatendry kanefa tsy tafapetraka amin'ny toerana. Noho izany
dia ambara fa misy ny olana na dia tsy betsaka aza manerana nosy ka amin'ireny toerana ireny dia nanapa-kevitra ny senia fa hanendry olona hafa mba hitarika an'ilay vomiera mpanao fanisana mpifidy eny fotony. Taty amin'ny commune ambanivohitra Talata Volonondro no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity dingana ity androany. Anisan'ireo commune nahitana olana momba ny lisy mpifidianana tetỳ an-toerana nandritra ny fifidianana ny Fandimby, indrindra ny fifidianana ben'ny tanàna ny faranteo ka nova ny fiadidiana ny tanàna ezaka manokana amin'ny ity ndray mitoraka ity. 720 ireo fokontany mandrafitra ny commune Talata Volonondro, misy mponina 1,4 ary mpifidy manodidina ny 500 sy iray alina. Raha ny zava-misy moa tetỳ amin'ny commune Talata Volonondro tamin'ny fifidianana farany teo somary nisy izay olana amin'ny resaka lisy mpifidianana izay satria nisy ny afaka nifidy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tonga ny fifidianana ben'ny tanàna tsy tao anaty lisy mpifidianana intsony ilay olona. Misy ihany koa fifangaroana lisitra efa misoratra any amin'ny toeran-kafa any izy dia misy nefa mbola misoratra aty Talata Volonondro dia andrandray ny vahoaka ny Talata Volonondro izany amin'izao hetsika izao mba isiny tena fanavaozana ny lisy mpifidianana tena marina sy mangarahara satria izay tokoa ny fototry ny fangaraharaana ary irosonany ny fifidianana weekend. Maro ireo olom-pirenena resy lahatra mazava-dehibe ny fisoratana anarana ka avetrany dia nanatanteraka ny adidiny. Andraikitsy ny olom-pirenena raha teo izany manoloana ny adidy tsy maintsy efaina eto amin'ny firenena isoroan'ireo trangana tsy fatomombanana tamin'ny fifidianana natao teo aloha izay vokatry ny lesoka tamin'ny lisy mpifidianana. Raha tsy misoratra anarana zany ianao dia tsy afaka mifidy sady tsy afaka ho fidiana. Raha ohatra ka tsy misoratra anarana ianao dia manary ny zoanao dia lasa zany manome safidy ny hafa dia lasa tsy tonga araka ny tokony izy ilay tanjona amin'ilay fifidianana mangarahara dia izay nahatonga na resy lahatra amin'ilay izy. Dia ankoatr'izany koa moa zany voalaza teo ny hoe mba tonga ilay fifidianana ho madio sy weekend rehetra mba ahafanao ihany koa manara-maso ny lisy mpifidianana ahafanao mitorina sanatria misy zavatra hafahafa dia tsy maintsy ao anatin'ilay lisy mpifidianana ianao dia nataoko zava-dehibe zany ilay soratra anazy. Taloha reny ilay fifidianana ohatrany ao amin'ny foana ny lesoka dia mahatsara zavatra ny anaovana anabozana ilay lisy mpifidianana vaovao. Eny betsaka ny olona efa hita aloha fa tsy natrehako fa ny olona efa hita misy ny olona tonga hifidy nefa tsy voasoratra, misy voasoratra moa fa tsy tonga. Izay foa zany zavatra tena misy matetika vonona hifidy ilay olona nefa tsy tafiditra ao anatin'ilay lisitra indraindray dia izay ilay miteraka olana. Fa tsara rehefa manao ihany zany dia aleo mandeha tena ambara tonga lisy dia milamina tsara. Fomba 5 no ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana anaty lisitra atao anatin'ny efa-bolana izay farany ny 15 novambra 2022. Isy ny fanantonana ny fokontany, ny fitetezan'ny CLRE ireo tokantrano, ny fangatana fisoratana anabaka, ny fitetezana ireo toeram-pivoriana ary ny ananivon'ny distrika ho an'ireo vao maka ny karapanotro-pirenena. Zava-dehibe ny fisoratana anarana ao anaty lisitry ny mpifidy, antoka ho an'ny fangaraharahan'ny fifidianana izany no manome lanjana izy ny olom-pirenena tsirairay. Ny tsy fanatanterahana izany kosa dia hitarika amin'ny fahaverezan-jo sy hiteraka fahavoazana indray ho an'ny firenena. Raha tsy misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny olona iray dia verizo tanteraka izy. Verizo izy tsy afaka ny mandatsabato mifidy na amin'ny fifidianana na amin'ny fitsapaka-bahoaka. Verizo izy tsy afaka ny milatsaka ho fidiana. Verizo izy tsy afaka manara-maso sy manao fitoriana na fanakianana amin'ny fifidianana izay rehetra mitranga. Eo ihany koa ny fahavoazan'ny firenena ao anatin'izay satria raha ohatra ka tsy madio sy feno ny lisy mpifidianana dia mazava ho azy tsy ho lavorary ny fifidianana ho tanterahana. Lisitra hiatrana ny fifidianana ho avy na ny fitsapaka-bahoaka ity atao ity ka tokony hanamafisany olom-pirenena ny fahavononany manomboka amin'ny fisoratana anarana ao anaty lisitra, ny fanentanana ny manodidina, ny fanara-maso, ny fahamarinana sy ny fahadiovan'ny lisitra. Na izany tsy izany, misy ny fepetrakiana amin'ny olom-pirenena amin'izany. Teratany malagasy feno 20 taona manana karapanondro-pirenena, tsy mbola nisazy ary voamarina fa mipetraka eo amin'ny fokontany. Raha ny fantatra, mikendry ny anisa olona eo anelanelany 13 ka hatreo amin'ny 14 tapitrisy dia tena voasoratra ara-dalàna ho mpifidy ny seny amin'izao hetsika izao. Manomboka an'io ny asa fanisana sy ny fisoratana anarana ny mpifidy eto Madagasikara ary aritratra amin'ny 15 aprily 2022. Mitetina 430 miliara ariary kosa ny teti-bola natokany seny anatanterana ny asa.
tanjona ny azon'ny pirenena rehetra misoratra anarana ao anatin'ny mangarary ny fahombiazana ary ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fanavaozana ny ritry ny fidy sy ny rejisym-pifitianana. Vao makasika ny fahasalamana kosa indray dia ambany ny teti-bola atokany fanjakana ho an'ny setry ny fahasalamana eto Madagasikara. Enina isanjato monja izany raha tokony 500 isanjato hanika lasa miankindoha amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany ny fahasalamana eto amin'ny firenena. Ho an'ny VIH-sida ohatra tsy mitsahatra mitombo ny tahany olona mitondra ny tsimikaretina ka mila amafisina ny ady mba tsy amparitaka sy ampianaka izany. Tsy voafetra amina sokajin'olona intsony ny fanentanana ataon'ny ministera fa misokatra amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka raha ny fanazavana. Fanadihadiany ny Narcisse Karazafy sarisindratsarin'ny Niarotanja. Raha ifaingoray isanjato ny tahany fianaky ny tsimikaretina VIH-sida eo amin'ireo vehivavy bevoka eto Madagasikara, manodidina ny 9 alina eo ireo malagasy mitondra ny tsimikaretina ary raha tsy amafisina ny ady atao sy ny fanentanana dia hiakatra io tah io. Raha ny fanazavany Dr Rakotoery Mora Norso, lehibe ny programa nasionaly miady amin'ny IST VIH-sida, miverina ary miamaro amin'ny vatan'ny olona ny tsimikaretina rehefa tsahatra ny fitsaboana ka ilaina ny mamantatra sy manara-maso ireo marary mba ampienana ny mety paritahan'ny aretina raha ny fanazavana. Zany dia midika fa miparitaka ny amin'ny olona rehetrarehetra ny VIH. Marina fa tsy afaka manao enquête ny olona rehetrarehetra tsika fa afaka lazaina hoe ny vehivavy bevoka dia fa afaka hitana taratra ihany koa hoe rehefa zay zany ny prévalence ohatrohatran'izay koa zany ny any amin'ny olona rehetrarehetra. Fandraisana tanana aloha zany dia maimaim-poana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Misy tobim-pahasalamana efa voafaritra, misy manao fitiliana fotsiny, misy alefany any amin'ny hôpital lehibe kokoa amin'ny fitsaboana fa efa manao mampiofana an'ireny mpiasan'ny fahasalamana ireny zany zay mba hoe rehefa tonga le olona dia tonga dia voaray an-tanana tsy very any an-dalana. Nanao fanadihadiana koa ministère de la santé amin'ny alalan'ny programme national de lutte contre l'ST VIH et sida dia nijery andrian'ny olona ireny tokoa hoe firy tokoa ilay manaraka fitsaboana ary hita fa misy ihany ireo very an-dalana. Zay zany zao ny ao anatin'ny ataoko hoe vinavinanay ministère ampifohy ezaka andeha hitady andrian'ny olona ireny mba hiditra ao anatin'ny fitsaboana. Maimaim-poana ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ireo olona mitondra ny VIH eny amin'ireo tobim-pahasalamana manerana ny nosy. Lara-pamehan'ny ministera amin'izao fotoana ny fitadiavana ireo olona ny tsahatra tsy nandray ny fitsaboana anti-rétroviral sy ireo mbola tsy tafiditra tao anatin'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana noho ny tsy fahalalana na ny tahotra ny fanilikiliana ho ihan'ny fanazavana. Ny fanafody dia misy au niveau couverture nationale mihitsy ny fanafody ARV, zany hoe misy foana zany na iza toerana misy an'ireo olona mitondra ny tsimikaretina dia misy foana ny fanafody. Resaka izay ampoaka zay satria ireo olona mitondra ny tsimikaretina VIH na ireo olona voa détecté dia efa mihinana fanafody izy, sanatria voany ampoaka dia efa mihinana afaka mihinana fanafody rehetra, sanatria izy hoe misy miakatra tositra, misy diabète, tsy misy hoe zavatra tsy mety. Raha amin'ilay izy vao mandray fanafody iny fotsiny hoe misy fotoana manko efa tena le hoe reraka be izy mikohaka dia iny alefa aloha le fanafody kohaka zay vao ampidirina ny fanafody amin'ny VIH. Tanjona ny anamafisana ny andraikitry ny parlementaire amin'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny VIH-sida sy ny fampiroboroboana ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana hoety miady amin'ny ity aretina ity. Anisany miatrika ny zoatrikasa zao any avy eo amin'ny PNLIS na ny tokony andraikitra voalohany amin'ny VIH-sida zay mifanakalo hevitra aminay amin'izao fotoana zao. Zavatra azo atao fotsiny, zavatra resahana fotsiny angamba dia hoe efa maro tsika ny voan'ny mitondra an'izay tsimikaretina zay raha ny taremarika eno aloha zany dia hatrany amin'ny 6 alina any. Efa misy ihany ny fandraisana an-tanana. Zay 6 alina zay raha oharina amin'ny population Madagasikara mety hoe vitsy fa raha zay no mitatra raha tsisy fandraisana anjara dia mety hitatra be zay aretina zay. Dia ny dikan'izay zany tsy maintsy atao mihitsy zay afahana aloha zany hoe mampiena an'izay. Manomboka androany ary aritra 2 andro ny atrikasa iarana amin'ireo solombavambahoaka miaraka amin'ny tambazotra n'ireo parlementaire ao amin'ny SADC sy ireo mpiara-miombona antoka ary ny mpamatsy vola anamafisana ny fahaiza-manao momba ny zo sy ny fahasalamana ara-pananana ary ny ady amin'ny VIH-sida. Dia ny paikady amin'izay
dia mafimafy kokoa ary zay nisan'ny anamafisana an'izao atelier zao fanamanao artistique satria raha taloha zany a ciblé ny activité atao zany hoe mipetraka ohatra amin'ireny professionnel de sexe sy ny sisa reny zao zany rehefa mihoatra nray faingo ray isan-jato zay izy a dia manao ny atao hoe proche généralisé zany tsika amin'izao fotoana zao tsy asiana tsony hoe iza sisa fa dia tsy maintsy fao be zany ny paikady tsy maintsy napetraka amin'ny fanjakana manomboka zao USAID no sitaka fa mbola misy maromaro zay raisin'ny fanjakana amerikanina tanana zany fanampianantsika eto Madagasikara. Hatreto ampy ny tahirim-panafody antirétroviral ho an'ireo mitondra ny tsimok'aretina VIH sida ary efa misy fomba fitsaboana manokana ho an'ireo marary mitondra ny VIH sady voan'ny aretina hafa toy ny COVID-19, ny mpox na ny arety mifindra hafa. Fa ho tanteraina manomboka ny zoma ho avy izao ny fametrahana vato fototra anombohana ny amin'ny fomba ofisialy ny asa fanorenana ny flyover etsy Anosizato izay tanterainy orinasa SCGS iara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ATT amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Efa napetraka moa ny tsangambato manamarika ny fanombohana ny asa ho fanomanana sy fandaminana ny fanatanterana izany dia nisy ny fivoriana ny tanteran'ny tompon'andraikitra teny amin'ny commune Antananarivo renivohitra androany. Ny antsipriany izay tateriny Ando Miaratina Sarsindratsarin'ny Tahiriny. Tapaka ho an'ny fiara rehetra manomboka ny alakamisy 3 Jolay amin'ny 2 ora maraina ka hatramin'ny sabotsy 3 Aogositra amin'ny 10 ora maraina ny lalam-pirenena RN 58 eo Valavana Pasika Anosizato mialo amin'ny sampalana makany Anosipatrana P43 plus 900 ka hatreny amin'ny tetezana Anosizato P43 plus 000 no ny lanonana fanomboana ny tetikasa flyover eo amin'ny faritra Anosizato. Mivily makany Anosipatrana, Anosibe, Anosizato Atsinanana, mialoha ny dirany eo Anosizato araka izany ireo fiara rehetra avy any Pasika hiazo Anosizato mandritra ireo fotoana ireo raha ny fampahafantarana natao ny teo anivon'ny ministerany asa vaventy. Anisan'ireo dingana efa vita amin'ny fanatanterana ity tetikasa ity ihany koa ny fanokafana ny compte manokana ny compte de consignation andraisana ny vola fanonerana ho an'ireo tokantrano manodidina ny 520 voakasika ny tetikasa. No amafisina ihany koa ny mahazava-dehibe ny fampahafantarana mialoha ireo tompony andraikitra ny fotony sy ireo mponina voakasika izany ary ny fanamafisana ny serasera sy ny fanentanana ho an'ireo mpisehatra rehetra. Raha ny fantatra, isy ny fandarana manokana amin'ny fahitalavitra andraisan'ireo tompony andraikitra anjara hanazavana amin'ny antsipiriany ny fisotry ny tetikasa sy ireo fepetra ho raisina mandritra ny fanatanterana ny asa. Ho fanomanana sy andaminana ny fanatanterana izany, nisy ny fivoriana no tanteran'ireo tompony andraikitra samihafa teny amin'ny commune Antananarivo renivohitra androany. Ratsaivina, ahitra 7 volana ny asa fanatanterana ny flyover izay mikendry ny fanalalana ny fivezivezen'ny fiara, isoroana ny fitohanana ny fifamoivoizana. Tetikasa afa-tsy ny banky arabo any fampandrosoana ary ateo karena tsy Afrika vola mitentina 720 miliyara ariary ho totosany orinasa CGS iara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ATT amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Fananganana tetezana roa vaovao, fifamitohizan-dalana mampifandray ny RN1 sy ny RN 58 ary ny fanitaran'ireo lalana roa ho lalana 4 hatrany akadimbahoaka ny tetikasa flyover. Mandritra ny fanatanterana ny asa dia apetraka ny tetezana vivonjomaika mba hitohizany fifamoivoizana. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny lozam-pifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Saika ny tsy fitandremana no mahatonga ny loza raha ny nambaran'ny ireo mpitatitra izay nanaovana fanadihadiana tsy misy afa-tsy ny fanarahana ny toromarika apetraka sy ny fikojakojana ny fiara ihany no vahaolana isorohana ny loza indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Ando Miaratina sy Tahiriny hatrany no mitatitra ny antsipriam-baovao. Lasa fampidirana tanjaky ny fiara sisany amin'ny lalam-pirenena fa tsy voahaja araka ny tokony ho izy ny fanaovana karavanina ho ny mpitatitra. Tranga izay matetika mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny loza eny an-dalana. Mila rindra araka izany ny fandaminan'ireo fiara, tsy janona ela loatra nandeha marobe izay fa mahatratra 80 fa tokony ahena tsy folofolo. Tazomon-jareo lava be dia be ao tsy mampilamina le karavanina le izy fa lasa fampitsapa herina tomobile chauffeur misy fandraisany amin'ny accident mihitsy izy fa izay ataoko hoe lasa mifanenjika le samy chauffeur lasa mifampidira taimby amin'le tanjaky ny tomobile. Miaina anaty tebotebo lava ny mpitatitra manoloana ny afitsoko ny tsy fandriam-pahalemana eny an-dalana na dia manaraka ny lamina petraka ihany aza.
manana ny fomba fiasany sy paikady ny dahalo miaraka amin'ny fitaovam-piadiana fanjara mitatitra ny soroka izany amin'ny fanarana amin'ny lamina napetraka ireo mivola amin'ny fipetra raisina matetika no tratry ny loza hoy ny fanamafisany. Manisy barazy izy dia mampiasa basy dia tifiriny tomobilanao mampiasa basy zareo tsy maintsy mitaitaina moa tsy maintsy mandeha moa mitady vola dia tsy maintsy mandeha mitatitra tsy maintsy manaraka toromarika mitandro ny filaminana dia izay dia manao karavana zay nga manisy roana ankoatra io matetipitranga ihany koa ny lozam-pifamoivozana azo soroana tsara nefa izany miainga amin'ny fahatsapatena ny mpitatitra tsiraray manomboka amin'ny fifehezan-tena fifehezana ny lalàny fifamoivozana indrindra ny fanaramaso tsy tapaka ny fiara entina mba ho ara-dalàna vao mandeha ho an'ny teren'mpianakaviana ity mpitatitra ny amin'ny lalam-pirenena no asany ka ataony laram-pamena ny fanaovana fitsiriana ny fiara isoroana ny loza. Misy misetrasetra zany ny chauffeur dia izay mahatonga ilay accident. Samy miezaka zany manatsara ny fiarany dia samy miezaka amin'ny fitandremany. Raky ny tonga dia manao entretien foana. Rehetrarehetra izay voa dia jerena, izay voa dia jerena. Izay ahenoana bruit dia jerena foana. Tsy afamiala ny mpamily saingy tokony hifanaraka amin'ny lalan'ny fifamoivozana ny zavamisy ny resaka fotodrafitrasany amin'ny lalana ho ny mpampianatra mpamily fiarakodia sady misoroka ny loza zany no hanampy ny mpamily. Fa na hoe mahay ara zany ilay mpamily kanefa misy zavatra tsy voaja reny rehetrarehetra lazain'ny code de la route reny dia mitranga ho azy ny loza. Dia ilay hoe raha miresaka ilay fotodrafitrasa zany dia efa ambaran'ny code de la route hoe zao avy koa ny zavatra tokony ho ampatsahivina ny mpamily zay hoe ny asan'ilay takela-by sy reny ilay tsipika amin'ny tany reny zany mampahatsiahana ny mpamily hoe misy fiolahan-dalana ao ohatra ny akavanana dia reny manampy betsaka le fisin'ilay takela-by ery ambony ery raha mandeha ianao ka na vahiny ary ianao amin'ilay toerana dia tokony misy takela-by milaza hoe misy fionan-dalana io misy casseur de vitesse atsy fa reny rehetrarehetra reny rehefa tsisy na tsy ampy dia miteraka loza ho azy. Ato anatin'ny fotoana fialan-tsasatra isika izao ka mabetsaka ireo mpifamezivezy amin'ny lalam-pirenena manana didiny rehetra namafy ny fitondran-tena feno fitandremana sy fahamailona ary fifandeferana ankoatra ny tokony hanaovana ireo fiarovam-batana isan-karazany ary namafy ny fikojakojana ny lafiny ara-mekanika sy ara-teknika ho ny teo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia na ny DGSR. Takira amin'izany ny fanajana ny lalàna ho mariky ny fifanajana sy ny fifandeferana izay antoky ny filaminana ho fampihenana ny loza eny an-dalambe ho ny fanamafisana. Vaovao avy ao amin'ny distrikany Maintiranokosa indray dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena voalohany bis mampitohy ny Tsorimandry sy Maintirano izay tanterahiny Génie miaramila efa any an-toerana sy ampiasaina vetrany anatanterahana ny asa ireo fiara-baventy vaovao nomeny ny fitondram-panjakana foibe tonga nanokatra sy nanaramaso ny fanombohana ara-teknika ny asa ny lehibe ny état-major ny tafika ny généraly Epiclas de Monstein niaraka tamin'ireo tompona ambony mpiara-miasa aminy araka ny fandaharam-potoana napetraka hovitaina alohan'ny fahavaratra ny fanarenana ireo ampahandalana tena simba sy mampidoza vinavinaina aratra efatra ka hatramin'ny 10 volana kosa ny asa fanamboarana manontolo atsaraina ny kalitaon'ny lalana amerenana ny mahalalam-pirenena ny RN1 bisy azy tanjona ny anamaivanana ny fahasairana ny mponina amin'ny fivezivezena sy antohana ny fitohizan'ny fifandraisana eo amin'ireo faritra roa ka ahafahany mpampiasa lalana mivezivezy na dia mandritra ny fotoam-pahavaratra sy ny orana azy. Ankoatra ny fanatanterana ny asa fanamboarana dia isana ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra iasan'izy ireo ihany koa ireo miaramila araka ny fampitam-baovao izay nomena. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa nanatanteraka fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny maraina teo mitaky ny isitrahan'izy ireo ny indemnité de logement mitetina 2 hetsy sy ariary toy ny an'ireo mpiasam-panjakana rehetra izay efa nisitraka izany. Mampanontany tena hoy izy ireo hoe rehefa inona ny mpiasan'ny commune no mpiasam-panjakana ka mitovizo amin'ireo mpiasa hafa ary rehefa inona no tsy mitovizo. Narcisy Karazafy sy ny arotanjona no mitondra ny Antsipriam-baovao. Mitaraina no mbola tsy fisitrahany indemnité de logement nampanantenan'ny fanjakana foibe ireo mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra matsapa ho voailika ireo mpiasa satria mbola tsy nisitraka izany tombotsoa izany na dia efa navoaka ny fanjakana foibe aza ny didy momba ny fampiarana izany ho an'ireo mpiasam-panjakana sy ny mpiasa ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana rehetra tsy ankanavaka nanomboka tamin'ny 10 volana Jolay 2024 ity. Ny olanay dia izao niakatra 14% karaha mampiasa-panjakana nahazo izay
nandeha ny fanomezana an'ilay prime 310 sy nahazo zay mandeha indray ty tsy ao anaty zay rehefa inona zany ny mpiasan'ny commune ny mpiasam-panjakana rehefa inona ny mpiasan'ny commune ny tsy mpiasam-panjakana ary azadino fa ny commune urbaine Antananarivo dia manana an'ilay statut particulier ity nefa dia ny androany ty nanao tatitra ho an'ny mpiasa izahay amin'izay resaka mifanaovanay tamin'ny tantanan'ny commune satria raha miresaka any zay ka tsy mamery toro any amin'ny mpiasa dia mety hoe inona ary zany vilany misarona ho ny tombisena izy mividinena zay mahalasalasa fisaina ny mpiasa inona zany le resaka tany zoanay manao tatitra ho an'ny zareo tamin'ny androany ary ihany koa fitakina fanairana ho an'ny fitakinay an'izay indemnité de logement 200 000 ariary zay mitaky fanazavana sy vahaolana aingana avy amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny syndicat SMCAR indrindra momba ny sata maha-piasa-panjakana na tsy ny mpiasan'ny commune sy ny fampitoviana azy ireo amin'ny mpiasa-panjakana rehetra araky ny tenin'ny syndicat teo ary efa nyteneniko teto zany teo tamin'ny aloha teo ampanajana sy ampilaminana fa tsisy zavatra ilamina eto naiza naoviana raha ao anatin'ny korotana sy orakoraka tsy voa izao isika miaina an'izany atao hoe fitokonana na fitakina na taiza fa raha ao anatin'ny korotana sy tabataba orakoraka tsy zavatra ivoaka eo ka noho izany rehefa nanaiky ny lehibe ireo tompon'andraikitra fa iona amintsika dia mangataka araka ny tenin'ny syndicaliste teo hoe mba manomana ianareo olona 5 andraikitra fitenenana rehefa ao fa tsy isika rehetrireto no indray tsy zavatra vanina eo fitokonana fanairana ny androany fa iroso amin'ny fitokonana faobe ny mpiasa rehetra eo anivon'ny commune ny Zomao avy izao raha tsy misy fandraisana andraikitra mazava manoloana ny fitakiana ataon'izy ireo nisy nydinga ny fanaovan'ireo tompona andraikitra sy ny mpiasa ny tolakandro teo akatapaka fandinika ireo tompona andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hitady vahaolana manoloana ity olana sedray ny mpiasa ity andrasana ny toiny tsena misa telo no maikila atao amin'ny tsena Nanosbe alina no ny alatra herinaratra tsy ara-dalàna tamina tsena iray no nitarika ny firetana satria nisy fampikatsona ny herinaratra arahany fanazavana tsy maintsy isy arak'izao ny fanaraha-maso akaiky ho an'ny alatra herinaratra ka andraisana fepetra entitra ireo tsy manara-dalàna hoy ny tompona andraikitra ny tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny antsipriany izay tateriny Narcisse Karazafy sary sindratsarany niaro-tanjo tokony ho tamin'ny valora sasany alina teo nijedaka ny afo teo amin'ny ampahan-tsena Nanosbe ireo mponina manodidina no farimbona namono ny afo ny alohan'ny atongava ny mpamonjy vona tsena iray no nipirany afo ary nihitatra tamin'ireo tsena roa ampitany raha ny fitantarany ireo nanatry maso ny olona aloha mbola tsisy nanondraka fa nytena fotsiny hoe may le tsena dia za tonga dia nakarany dia zany tena any amin'ny WC public aloha makarany ho afa tsisy rano mihitsy ao dia tsy naraka le rano any le rano tsy naraka dia zay rano hita atao fotsiny tonga dia nanondrana be alezy dia rehefa maina izy dia izy zany tsy nitatra fa zany tena tompona andraikitra aloha hoe mba tapao le jiro hoe mba tsy hampitatra be alezy dia tapahana le jiro dia tsisy lakile fa hoe tsy mety maty le jiro zany dia tondrana fotsiny nanomboka may zany ty le voalohany le tsena voalohany dia efa nepita le izy dia tsy le nepita tsy araka anay satria tena namay be le izy feno setroka dia misy polisy tonga teo dia le sécurité reny tonga dia nanamy teo dia sécurité no teny aleolo tonga dia arodana zay azo arodana dia misy tsena anankiray ny anankiroa zany tokony may ty le tsena plastika sy le kiraro fa le anankiray le varotra fourniture tokony tsy may ihany efa tonga pompe fa ana dia teo amin'ny eny le izy voafehano tao anatin'ny 1 heure teo angamba le izy dia tao le izy dia efa voafehany rehetrarehetra daholo mpivarotra plastika sy fitaovam-pianarana ary kiraro ireto maikily ireto tonga aingana ny mpamonjy vona ka izay nafana ny feny afo tsy nihitatra tamin'ireo tsena marobe izay mitahiry entana ny tapitrisany maro misy hatrany ny fitsiriana tao fampanarahan-dalàna ny tsena ity antoerana saingy misy koa ireo mandika lalàna ho ny fanazavana nomeny délégué ny tsena telo zany bokosamay fourniture ampianatra dia kiraro dia kojakojan-dakozia tena valera aloha le izy fa izay sorana amin'ny pompe aloha eto mbola manao antsavy any hoe sorana amin'ny pompe satria raha tsy teo izy dia nihitra tany afo hitanareo moa valera an-tsena Nanosbe zany enjakenjany any satria mihodina taona zavatra rehetra fa isorana
ny tompona andraikitra moa zany dia efa manentana foana maraina Antananarivo zao ny azontsika atao zao tsy azontsika atao fa zay ilay teneniko anareo zay rehefa lasa ny tompona andraikitra dia misy any manao foana dia iny aloha zany dia andraisana fepetra izay tratra tena fepetra enjana mihitsy satria fiainany rehetra eto mihitsy ny fiainany rehetra. Atao ry ny fanadiadina natao no namantarana fa fampiasana herinaratra tsy ara-dalàna na branchement illicite no nitarika ny famaizana ho ny fanazavana avy amin'ny lehiben'ny tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra efa misokatra ny fanadiadina mikasika ny famaizana ary court-circuit vokatry ny alatra jiro no nitarika ny firehetana matetika ao amin'ny tsena Nosbe. Natsona teto zany ny tompony tena may délégué any tena lehibe any tena ny sécurité any tena natsona teto izy ireo anambara fisehoany zavatra teny toerana raha ny zavatra hita teny sy ny tantaraina dia misy branchement illicite eo zany le izy circuit interne tao ny commune moa zany avelaidemo fa resaka judiciaire dia amin'ny police zarano fa amin'ny fitantanana fotsiny no natokana ianao an'ilay fanadiadina zahoantsanga rehetra teo no zavatra teo satria ada sur tension leo asiana daholo ireo mpivarotra zay mangalatra jiro. Fantatra fa hanampy ireo mpivarotra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo taratasy-mbarotra may ny ministera ny varotra sy ny fanjifana. Maresaka avy any ivelany roso amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka i Haïti amin'ny faran'ity taona 2024 ity raha ny fanambarana nataon'ny tompony andraikitra any antoerana omaly ariva na izany aza miankina amin'ny lafin'ny filaminana io fandaram-potoana io raha ny vaovao raha tsy aivina dia efa nisy atetika androm-pifidianana napetraka teo aloha saingy tsy tratra izany arao ary ny antsipriana izay. Kasaina taon'ny 13 Desambra 2024 avy izao ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka any Haïti. Ny 2 Febroary 2024 kosa ny fiodinana faharoa araka ny tety androm-pifidianana navoaka ny filan-kevitra vonjimaika misana ny fifidianana any antoerana omaly. Na eo aza izany miankina amin'ny fametrahana tontolo milamina sy azo antoka ary ny fahazahoana ny famatsim-bola ilaina hanatanterahana ny zotra-pifidianana ny fanajana ireo feom-potoana ireo raha ny fanamafisana. Efa nisy tety andro napetraka tamin'ny taona 2024 namaritra fa tokony ataon'ny 30 Aogositra ho avy izao ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana saingy tsy ho tanteraka izany. Raha tsy aivina tsy nisy ny fifidianana filoham-pirenena tany Haïti taorian'ny fifidianana nataon'ny volana Novambra 2024 izay nahalany ny filoha Jovenel Moïse teo amin'ny fitondrana. Nohony tsy fandriam-pahalemana ara-politika maharitra ny famonoana ny filoham-pirenena am-perinasa tamin'ny taona 2024 miampy ny fipoahany herisetra amin'ny tampiadina nataon'ny Jiola no nampikatro ny firenena. Niteraka fahabangana lehibe teo amin'ny andrim-panjakana sy teo amin'ny fahefanam-panatanteraka eo anivon'ny tetezamita izany. Dokosandray ary arahantsika ireo tranga hafakely maneran-tany. Iray amin'ireo bibilava lehibe indrindra eto an-tany ny anaconda maitso na ny Eunuque murinus. Mety hahatratra 8 metatra ny halavany ary 530 kilao ny lanjany. Na dia mavesatra sy mihetsika miadana ety an-tanety aza ity bibilava ity dia hafa tanteraka ny zava-misy rehefa tafiditra any anaty rano. Any no tena mampiseho ny fahaizany ny anaconda maitso satria afaka milomano ary avy dimiheny amin'ny hafainganam-pandeha ety an-tanety ny fandehany. Ny vatany malefaka sy ny fihetsiny miolokoloka no ahafahany anaconda mitsingevana sy mandroso haingana nefa tsy mandany angovo be. Tsy mampiasa poizina hamonoan'ny azany ny anaconda fa fihin'ny mafy manjam-pitsara ny fofinainy na ny fitepon'ny fonony biby azony. Raha ny anaty rano kosa mety milentika miaraka amin'ny rembiny ny anaconda mandra-pahafaty ny azany. Mahavariana ihany koa fa afaka mitelina biby lehibe kokoa noho ny lohany ny anaconda noho ny firafitry ny valano rano izay afaka misokatra sy mivelatra be. Lasa aingam-panao ho an'ny enjeniera ny fomba fivezivezen'ity bibilava ity any anaty rano. Efa misy ny robot miendrika bibilava no volavolaina hanahaka izany fihetsika izany. Ka ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ireo toerana sarotra tratrarina any anaty rano toy ny fantsona sy ny fodo-drafitrasa an-dranomasina. Voninkazo iray heverina fa mahery vaika loatra ny hanitra voakany ka mety hanaovany fihetsem-pon'ny olona ny tuberose. Voninkazo avy any Meksika izay nalaza eran-tany noho ny hanitra mamy, lalina ary maharitra avoakany ny tuberose. Hatramin'ny taonjato fahaenina folo rehefa tonga tany Eropa ity voninkazo ity dia lasa iray amin'ireo zava-maniry sarobidy tamin'ny fanamboarana ranomanitra. Noho ny hanitra miavaka nananany,
nisy ny finoana ny ely fa iny fa mety hanaitra ny faniriana sy ny fihetsem-po lalina ny tuberese. Tany amin'ny faritra sasany aza dia voalaza fa tsy tokony handeha irery eny amin'ny faritra feno azy amin'ny alina ny tovovavy satria tena mahery loatra ny fofony. Tsy voamarina ara-tsiansa izany ka nahatonga ity voninkazo ity ho voadidin'ny mistera sy ny angano maro teo amin'ny tantarana. Isan'ireo akora lafo vidy sy tena ankafizan'ny mpamorona ranomanitra maneran-tany koa ny tuberese. Ary hita ao anatin'ny ranomanitra malaza maro izany noho ny fofony tsy hay adinoina. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka kanonina naraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana teknisiana sy ny namana mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.